Vary gony isaky ny tokantrano no nampanantena ny Andry Rajoelina fa omena ireo traboina rehetra ho toliary nandritra ny fandalova ny hitany an-toerana. Nareo traboina rehetra dia efa fantatra avokoa ireto ny lista reto ny anarana. Efa reo ny fanomezana ho anareo. Fanomezana isan'ny fanomezana dia ny vary. Tsy fa vary 1 kilao na 2 kilao na 3 kilao na 4 kilao na 5 kilao fa vary ray gony isaky ny tokantrano izay no zaraina aminareo tsirairay avy voafitaka ny mponiny toliary izay mbola ao anaty rano sy fahasairanana tanteraka amin'izao fotoana tsy nisy na voaray izany na iray aza hoy ny solombavambahoaka voafidy tao toliary voalohany. Hitantsika tsara fa ny tenan'iny vary iny izy hoe ray gony ambarako afaka manao descente miaraka amiko nareo fa nakabiazan'ny olona voa rehetra tsy nahazo an'iny vary ray gony zany so de misy olona namanamana no nomenareo an'ilay vary ray gony asan'ny député zany no asan'ny député mandeha micontrôle mijery ny asany mpanatanteraka ka afaka jerena any fa tena menimena reo olona tsy nahazo an'izany vary zany. Mitoetrany araka izany ny fampandriana drisa sy ny fampanantenana tsy misy ataon'ny mpitondra ankilan'izay tsy misy fovahana iray aza ny olana ara-tsosialy sy ara-toekarena eto Madagasikara ary potika avokoa ny sehatra rehetra toy ny fampianarana, ny fahasalamana, ny fandriampahalemana, ny jirama, ny airmady sy ny sisa. Leo ny vahoaka izay tafiditra anaty fahantrana lalina amin'izao fotoana. Ny forsa ihany ane no mba miaro zao fa na ny vahoaka malagasy antaninao no fa tena leo tanteraka amin'ity fahantrana izay misy eto Madagasikara ity fa forsina no atao na amin'ny resaka élection. Tokony averina amin'ny vahoaka ny fahefana apetraka ny fitinjara-pahefanantena izy ahafahana manavotra ny Madagasikara raha mitoy izao tsy fahaiza mitantana Rajoelina izao iamafy ny fahavoazana itomboisa ireo tsy hanana trano fialofana tsy hanasa sy ny maro hafa.